amin'ny fifaliana indray no entina mandroso ao anatin'ny tokantranonao amin'ity an'ity faly izay avy ao amin'ny Chapelle du Christ à Philadelphie de Madagascar manolotra anao fandaharana afo ny voninahitra izay ampahafantarana anao ny atao hoe zava-miafy ny tontolo ara-panahy ary ampahafantatra anao ny zava-miafina ao ambadika izao fiainana izao. Dia mbola ho ampitomboana amintsika ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy Tompo ary ny fiadanana Kristy ambony noho ny zavatra rehetra ny anapaka mifonao amin'ity anio ity. Raha baiko manokana ianao izay mpanaraka an'izao fandarana izao na iza toerana izay mety ahitanao ny fandarantsika amin'izao fotoana izao, izarao ny hafa, ilazao ny hafa izany. Ivavaka isika ho apetrakintsika apelatanan'Andriamanitra indray ity fotoana ity, tompoko lahy sy tompoko vavy. Ivavaka isika. Taio manokana ny teninao Jesosy Kristy Tompo ary kasio ny olona ho voninahitry ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Soratsika lehibe Andriamanitra ny amin'ity fotoana androany ity. Androany isika dia mbola hitoy iresaka manokana mikasika ny amin'ny zava-miafina ara-panahy izany dia ny firesahana mikasika an'ireo fanahy, ireo karazana tromba izay mamatotra ny olona, mitondra fampitehana na faharavana eo amin'ny fiainan'ny olona izany. Hitantsika ireo karazana famatorana na geza ara-panahy izay nambarako tamintsika tamin'ny herin'ny anio tahaka izao dia ny ireo karazana tromba izay mety mamatotra ny olona ary mametraka fifanarahana manokana amin'ny olona amin'ny zavatra rehetra izay ataony. Ary androany dia tsy ala isika fa mbola hitoy ao anatin'izay ahafahanao mamantatra ny zava-panahy ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy. Ny soratra masina dia milaza manao hoe Jaona voalohany 4:1 ry malala aza mino ny fanahy rehetra fa zao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsia. Ry malala hozy izy aza mino ny fanahy rehetra fa zao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsia. Zany no teny izay nambaran'ny apôstôly Jaona ny amin'ny izay tokony ho fantaritsika amin'ny resaka hoe tontolo ara-panahy. Satria ry havana malala zao tontolo iainantsika izao, zao zavatra hita maso izao dia tadidio tsara fa misy zava-miafina lehibe dia ny resaka tontolo ara-panahy izany. Ary izay no mahatonga mampianatra antsika hoe rehefa misy olana amin'ny fiainantsika dia tadidio tsara fa jereo aloha ny resaka ara-panahy. Marobe nge ny olona izay mitototo amin'izao fiainana izao tena hoe mijaly fahadiran'ovana, miaina ao anatin'ny firy, misy zavatra tena mampahory azy. Raha ny maha-olombelona nefa dia izao tokony ho vaovany zavatra rehetra, raha ny fahalalahana na ny fahatakarana na inona fa vokatry ny tsy fahatakarana ny atao hoe zava-miafina ara-panahy dia misy fampitehana. Ary izay no zaraiko aminao indray andro dia mivavaka rem-pianakaviana anankiray izay nanambady izy ary herintaona ny fanambadiana teraka anankiray izy maty ny vatiny. Nambady indray izy taona faharoa tao amin'ny matik'izay maty indray ilay rangahy feno herintaona. Toy izany koa ny fahatelo ary ny taona fahefatra dia ny sarabelona tsy nahatratra herintaona akory. Ary tamin'ny taona fahadimy nanambady any vadiny fahadimy izy dia nahita ny fandarana tahaka izao, naheno tenin'Andriamanitra dia nanantona ary ny tantarany amin'ny zavatra rehetra misy teo aminy. Io vehivavy io dia misy fanahy manambady ary fanahy izay manambady azy io no mamono izay olona miaraka aminy na mandrava ny tokantranony ary tsy hanana ny fiadanana amin'ny zavatra rehetra izay ataony. Zany ny zavatra nitranga tamin'ny vehivavy io. Ary rehefa nanomboka ny vavahana izy, ndroana ny fanahy maloto, niala tao anaty ny fanahy ratsy, afaka tanteraka izy mandraka ankehitriny mijoro ara-dalàna ny tokantrano izany olona izany. Zany ny atao hoe fanahy manambady. Ary izay no mila fantaritsika, ny olona tratran'izany dia tena mijaly. Ary izany no androsoana mandrakariva amin'ny fanompoana Jesosy Kristy mba hahafahantsika ho afaka ao anatin'ny famatoram-panahy, ho afaka ao anatin'ny fangejana ara-panahy. Izay nge mahatonga ny olona hoe indraindray tsy fantatritsika inona ny antony aretina tsy mety sitrana, miverimberina foana, miazakazaka ary mitady vahaolana amin'ny zavatra rehetra izay atao fa tsy ahitana vahaolana satria ao ambadika io dia misy resaka ara-panahy, misy karazana fanahy.
ary fanahy io mety mitranga io amin'ny alalan'ny resaka mosavy amin'ny resaka zavatra zay mety ataony olona araky ny resahako mikasika ny ambalavelona rehefa tratry ny ambalavelona ny olona dia reny hoe lasadala manala ny akanjo ny miazakazaka mandeha eraky ny tanàna vehivavy anankiray tanora anankiray mivavaka ho azy fa inona ny zavatra nitranga na olona dimylaza tsy matazona azy fa tena mitrotra ary ndray andro izy dia efa nisitrika tao anaty rano teo amin'ny fahatram-bomanga kely io zany zavatra ambarako aminao zany ary dia raina Jesosy Kristy tompo fa rehefa tafahoany zay mivavaka ho anazy dia afaka le fanaratsy zany ny karazana fanahy misy atao hoe fanahin'ny ambalamaty zay miditra ao anatin'ny olona amin'ny resaka mosavy ary mahatonga ny olona anankiray tena hoe matory tahaka ny maty ary rehefa tsy vavana moa reny olona ireny dia ny hafarany dia mivadika fahafatesana izany ary zay no mahatonga antsika hoe mila fantaritsika ny zavatra rehetra satria io zavatra mampitototo anao zavatra manarona anao zavatra mampahory anao amin'ny fiainanao io dia fantary fa misy fandraisana amin'ny resaka ara-panahy zay no mahatonga ny soratra masiny teny mivavaha mandrakariva ka tsy reraka ianareo rehefa tsy reraka tsika mitady an'Andriamanitra mikatsaka an'Andriamanitra Andriamanitra mampahita valim-pity amin'ny zavatra rehetra zay ataontsika araka-tsahanareo amin'ny fonareo rehetra ozy dia ho hitanareo rehefa hainao mikatsaka an'Andriamanitra manatrona an'Andriamanitra dia miala io karazan-javatra mampahory io mafingerigavana malala zany mahazo ny olona hoe tsy matory vavaka olona efa nizaraiko tamintsika hoe tsy mahita tory mandritry ny amataona satria misy fanahy ao anatiny misy karazana fanahy ary indrindra reny hoe olona misy fanahy mampifanitsitona ireny tanora zazavavy anankiray izay impito isan'andro metsika ny aretiny mifanitsitona ary ny hafarany dia efa tena hoe tahaka ny maty mihitsy izy fa rehefa nivavahana miala le fanahana tromba le fanahy ratsy tao anatin'ny olona io reny fanahy reny moa fomba hidirany ao anatin'ny olona anankiray dia ny reo karazana zavatra zay mety ataon'ny olona amin'ireny fifanarana amin'ny devoly mety amin'ny alalan'ny tsitsika mety amin'ny alalan'ny zavatra hoanina na ny zavatra natao na ny zavatra nataony io fanahy io fadiana na ny zavatra rehetra zay nampidirina tao anatin'ny vatana na tamin'ny fametrahan-tanana fomba marobe ny idirana fanahy ao anatin'ny olona ary zay no mahatonga ny soratra masina amin'ny teny zay mivaikitsika teo manao hoe ry malala aza mino ny fanahy rehetra zao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsia amin'ny tapany ambany izy dia ozy izy manao hoe ary maro ny tondra an'ireny fanahy reny tonga mpaminany sandoka ary efa lasa amin'izao tontolo zao zany zavatra zany mila tandremana satria tsy mijanona amin'izao fotsiny ihany io fanahy io fa mety miditra amina mpitory ny filazany tsara ihany koa ka rehefa tsy manana fanahy mamantatra fanahy samihafa ianao dia voafitaka nday andro aho tamin'ny volana oktobra iny tamin'ny taona lasa iny teo eo natadiavako azy dia zao mivavaka rem-pianakaviana anankiray teraka zaza vavy kely izy talohako dia nisy olona tonga tao aminy rehefa nisy olona tonga tao aminy dia olona mivavaka dia io olona mivavaka io nisy karazana fombafomba be lehibe natao tamin'ny olona marary io tao anatin'izay fotoan'izay dia nisy vato karazany 5 netiny tao dia tsy haiko moa zay fomba nanovany azy ao fa reo olona io sady angalany vola vato anankiray nivarotany tamin'ilay vato tamin'ireo olona eo 300 000 ariary io olona io tsy hoe olo eo an-tanàna eo fa lavitra fa lasa namena efitrano manokana mihitsy dia manao karazana sur de prière zareo rehefa hariva ohatran'izany fa tao ambadik'izay efa nisy natsikaritra hoe misy zavatra tsy mandeha fa reo olon'ireo takona ny masom-panahiny tsy malala na inona na inona ndray alakamisy zay tonga tany aminy ary efa tonga tao aminy nisy fianakaviana mitondra nanomboka nampafantatra an'izy ireo ny zavatra rehetra voalohany aloha dia lasa nitsoka nandositra le olona misy fanaratsy izay mpisoloky
fa izy misy fanana démonie zay tena hoe manajamba ny masom-panan'le olona tsy tompony tena mihitsy le olona ao anatin'le ray tanàna na mivadiny olona marary io ary fa rehefa nanomboka tonga dia nampianatra ny zareo ny vavaka ao an-jareo zay vao nisokatra ny masom-panany zany ny zavatra mitany zay le voambarany soratra masina manao hoe zaho toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsia araky nambarako tamintsika fa rehefa ao anatsika ny fanan'Andriamanitra rehefa mitoetra ao anatsika ny herin'Andriamanitra dia omeny ny fanan'Andriamanitra ny fahazavana isika ray andro dia nisy fianakaviany anankiray naka olona hivavaka ny tanànany ary tao anatin'izany fotoana zany araky ny zavanisy dia nivavaka zareo nangadiana amin'ny tokotany fa hoe misy zavatra nataon'olona atao teo a-tokotany efa misavovona efa hita ny fiarahamonina ny vovoka mivoaka avao raha ohatra ka atao amina fiara efa interina camion reny le 5 mètres cube be reny fa raha ny tonga saina ny fianakaviana dia tonga mo nizara tamiko ny zavatra nisy dia nampahafantatra an'izy ireo hoe zany ny fanandevoly mamotika satria tao anatin'io tanàna io tsisy dinina akory naverina amin'ny laony ny mivavahana le ankonana naverina amin'ny laony ny tokotany ny sorona voatery tsy maintsy sorona moa ny ambina tany zay nangadiana tao zany le fanahy fampitehany ary ho an'ny olona dia zao lasa ny fivavahana no ananany olana zany ny zavatra mitranga fa mila manana ny fanan'Andriamanitra isika ahoana ny fomba ahafahantsika manana zany fanan'Andriamanitra izany hoy zay ny Baiboly manao hoe vavaha mandrakariva ka tsy reraka ianareo rehefa anananao ny fiainam-bavaka alohan'ny hivoaka ny trano ianao dia mivavaka mangataka amin'i Jesosy Kristy tompo taio manokana amin'ity androany ity mangataka fiarovana avy aminao amin'ity androany ity toy izany ihany koa rehefa mandry atory amin'ny alina mangataka ny rahasoan'i Kristy hikoriana ao anatinao inona ny zavatra hitranga ao anatin'izay omen'Andriamanitra ny fanantsika ary ny fanan'Andriamanitra zay ao anatinao dia mampafantatra anao mampahalala anao zay zavatra tokony ao ataonao anamatory ianao amin'ny alina dia ny fiarovan'Andriamanitra eo aminao ny fahatsaran'Andriamanitra dia mikoriana ao anatinao ary tsy anisan'ny olona zay mety hofitahany fahavalo satria ny devolika dia mamitaka mamandrika ny olona amin'ny zavatra zay mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ka rehefa anananao ny fanan'Andriamanitra dia lasa misy fiarovana ianao lasa misy fahasoavan'Andriamanitra ao anatinao satria ao anatinao ny fanan'Andriamanitra zany fanan'Andriamanitra dia mitoetra amin'ny lalan'ny famakiana ny teny amin'ny lalan'ny fanamasiana tena fisarahanao amin'ny fahotana zay zavatra mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra fotoana manaraka moa dia mbola ampianariko antsika ireo karazana zavatra zay tokony ataontsika amin'ny fitezam-panahy na iza na iza toerana zay hitoeranao ahafahanao mitahiry ny fiainam-panahinao tsy hoe rehefa mandalo zavatra ianao dia resina lavina potika na mety hatramin'ny olona fa manomboka ho fantatrao ny toerana misy anao fantatrao ny tomba midinao mazanaka Andriamanitra anao dia tonga olona misy fiarovana ianao amin'ny zavatra rehetra misy zazavavy kely izay io zazavavy dia misy fanamaloto ary ny fanamaloto ao anatin'io zaza io dia tena mampahoro ndray aman-dreny satria rehefa manomboka maizina ny andro ka mitolaka io masoandro dia mivaramena ny masoandro miditra makany maizina dia manomboka mikikika io zaza io izaza io nefa tsy hoe adala mianatra ny ampianarana izy rehefa amin'ny fotoana fianarana zaza salama saina tsara tena tomaty tsara fa rehefa manomboka mena ny masoandro dia mikikika izy ary tsy mba misy toromaso vanina zany amin'ny alina fa misy zavatra mampikikika azy rehefa nanomboka ny vavahana izy nametra tanana dia niala tao anatin'ilay fanaratsy satria tamin'ny fotoana io dia nisy karazana fanahy zay le fanahy mepita zay le tokony ho tandremantsika
hoe na ny zavatra nataon'ray aman-dreny dia lasa misy karazana fanamaipita rehefa tsy miambiny ianao mamotsika ny fiainanao dia ianao manontany tena hoe za ty manao ezaka rehetra mba mandeha amin'ny fahatsarana sy manao ny marina kanefa misy zavatra ohatry misakana zany eo aloha satria jereo hoe takiny ahoana ny zavatra nisy tao aloha tao ary misy zavatra tokony hopitehana tao aloha tao re karazana fifandraisana ara-panahy rehetra ary zazy io dia tratra n'izay zavatra izay mino fa tsika rehetra dia samy mahafantatra daholo hoe rehefa ho faty ny mpamosavy na mpanandro na reny le pisikidipitaiza olona reny dia tsy maintsy mila olona foana izy amin'ny rana ny zavatra nataony dia iny le hoe raisy ny tanana na jereny maso voatery hoe raisy ny tanana fa natonolo ny fotsiny koa ny anarana ka any amin'ny toerana zay misy azy any le olona misy impact amin'le olona lasa tafiditra rehefa indrindra le olona nanao fifanarana tamin'ny fanaovana joro sy ny sorona sy ohatran'izany dia manomboka eo miova ny fiainan'iny olona iny dia maty le olona zay le atao hoe fanahy miampita ara-pamosavy izy dia lasa misy karazana fanahy ohatrin'iny mitoetra ao anatin'le olona ao anatin'izay tsy hoe androany dia androany olo io dia lasa mpamosavy akoatra fa misy zavatra mamotsika ny fiainantsikelikely dia ny zavatra mamotsika ny fiainantsikelikely iny mitondra azy any amina fanompohatsampy any amina zavatra maro dia lasa manao fifanarana amin'ny satana manomboka eo izy ilay mivoakalina amin'izay ary lasa mpamotsika zany zavatra mitraga zay le fanahy miampita ary ty zaza nresako taminao toy dia misy karazana fanahy ohatran'izany le pita teo aminy zany zavatra izany dia mila fatarina mba hahafahantsika hanohatra ny asany maizina satria tadidio tsara ianao dia afaka ny andresy ny asany maizina tsy voatery hoe lasa pasteur lasa évangéliste na manana titre ianao vao andresy ny asany devotry zay rehetra mino sisy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra izy mino an Jesosy Kristy dia omeny Andriamanitra hery ary afahany mandresy ny asany maizina fa azo hery ianareo sy izy amin'ny ilatsahany fanamasina ao anatinareo ary vavolombelona ianareo ary izy ireo sy izy dia nandresy azy no ny amin'ny raha zanak'ondry zany hoe rehefa manana an Kristy ny olona anankiray dia mandresy ary aresy ny fahavalo io olona atrehanao io dia afaka horesinao zavatra zay atrehanao io dia afaka horesinao ary afaka hodigananao io ary zay ny zavatra ampianariko ny fiangonana zay tandremako hoe ny olona anankiray rehefa lalovana dia misy antony eo misy zavatra tiany Andriamanitra ampianarina antsika eo ary io tonga tahaka ny atanatohatra hikaratsika makany amin'ny fahombiaza zay ny tsy raviraviana tanana ary misaotra an'Andriamanitra hoe ety amin'ny lalana ohatran'izao tahaka an'izao ny fitondrany dia arakaraky ny anitsahanao azy dia miakatra ianao fa mahatonga ny olona anankiray tsy mety maresy dia resin'le olana dia mipatinina amina toerana anankiray zany hoe iny foana no miverimberina eo aminy azonao atao tsara ny mandresy ny fahavalo azonao atao tsara ny mamotsika ny fahavalo mety efa nandeha ianao nanao zay fomba rehetra ianao tandraraha ianao am'izao fotaon'izao mitazona ny orinasanao nandeha tamin'ireny médium reny ianao hoe iza ny tena mpamorika iza ny tena nanisy iza ny ohatran'izao tantarainy tany daholo ny fiainanao anao ohatr'izao tena manaiky mihitsy ianao hoe tena fiainako zany fa tsisy fiatraikana akory tamin'ny fiainanao zavatra mitranga vao may ny fiainanao mitsotsorika vao may midina ianao nefa tena nyreseny satana lahatra mihitsy hoe ianao ohatran'izao zao ny zavatra nataonao tamin'ny ohatran'izao tena manaiky ianao fa arakaraky ny diranao tao anatin'izany jereo mifampitehana jereo mifaravana jereo ny karazana tranga zay misy amin'ny fiainanao satria tsy fanan'Andriamanitra reny zay le devolo ny fampepanga dia ianao resy lahatra hoe tena marina zany zay ny mila izahana toetra ny fanana avy amin'Andriamanitra natsia tandremo izy fa misy mpanana sandoka sy mpampianatra sandoka eny amin'izao tontolo izao za toetra manana zoan'izany ny kristianina ndraindray zany ny zavatra hitantsika amin'ny fahita lavitra na amin'ny zavatra rehetra mitranga dia ohatsika ny tena fanan'Andriamanitra ity fa rehefa fantatra ao ny marina ny fahamarinana manafaka anao tsy ho andevo hoy ny voamaran'ny ten'Andriamanitra androany raha mbola tsy nandray an'i Jesosy Kristy ianao ho toso mpamonjy ny teninao amin'ny toerana rehetra izay ahitanao amin'izao fandaran'izao dia atolory azy ny fonao tsotra ny fanoloran-tena ho an'i Kristy miteny fotsiny ao tompo atolotra ny foko idira atao boky ianao asoraty amin'ny boky ny fiainana ny anarako dia ho tonga ankohona an'Andriamanitra ianao
tsy hoe mpikambana amin'ny fiangonana na mpikambana amina vondrona fivavahana fa tonga ankohonan'Andriamanitra ianao rehefa nanolotena ho an'i Jesosy Kristy tompo ho tompo sy mpamonjy ho an'ny fiainanao izany. Tsisy saran'izany, tsisy takalon'izany, ny fonao sy ny tenanao ny takalon'izany ho an'i Kristy ry havana malala. Ka eo amin'ny toerana izay ahitanao an'izao fantaran'izao atolory azy ny fiainanao hivavaka isika. Mankasitraka tompo, izan'izandray ny aino nahita izao fandaran'izao ka nakatoy ny teninao androany. Andray an'izany teny izany hoe izao toetra ny fanahy, aza mino ny fanahy rehetra ary fataro ny zavatra rehetra. Dia hisokatra ny masom-pahalalana ka afantatra ny sitraponao izy. Ny asan'ny maizina kosa dia potehako sy ravako amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanahana famatorana ny tromba, ny fanahany devoly rehetra potipotehana sy ravana amin'ny rason Kristy. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetra Jesosy. Voninahitra dia atolotra ao. Amen. Zay indray ny fotoanantsika tamin'ity an'ity. Manonona fiadanan'i Kristy ho anao sy ny ankonanao. Raha tanora ianao dia tahian'Andriamanitra manokana ny fianaranao ao anatin'izao fotoana izao ho tonga any amin'izay mety ho fanirianao rehetra, izay etaponao rehetra, atsofina rano ianao anatin'izay rehetra izay. Rehefa avy mijery sy manaraka ianao dia azadino ny mizara ho an'ny hafa ihany koa mba ahafahany mandresy sy miaino ny tenin'Andriamanitra tompoky sy tompoky vavy. Isaorako lehibe Andriamanitra ny amin'ity fotoanany ity ny fiadanan'i Kristy ambony ny zavatra rehetra ny anapaka amin'ny fonao. Filomatompoka. Fandaharana afo ny voninahitra izay ampahafantarana anao ny atao hoe zava-miafo ny tontolo ara-panahy ary ampahafantatra anao ny zava-miafina ao ambadika izao fiainana izao.